Ifaneso ny filoha teo Olomary Karavalomana andreo délégation iraisam-pirenena anaramaso ny toedra raha eto Madagasikara amin'ity volana septambra ity. Ho avy melohan'ny 10 septambra izao hoy izy ny iraka manokana ho alefa amin'ny filoha afrikanina tatsimo Jacob Zuma. Andalo ety ihany koa ny iraka avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Tandremana dia tandremana ny teny avoaka ny fihetsika satria indrindra zany hoe ministra mpanjakana zany na ministre d'État zany aoka tena mba andinika tsara ho avy tsy hoe eto amintsika koa ny mission lehibe de lehibe ny FMI izay mametra sy ameny antoka hoe ho ampiny Madagasikara hiala amin'izao fahasairana fa tena mahatra fadiran'ovana ny voaka malagasy. Misy amin'izany dia mba mehako fa filoham-pirenena sady tsy mividy olona tsy mampividy olona ary tsy hanaovana chantage amin'izany filoham-pirenena na hanaovana conditionnalité amin'izany filoham-pirenena. Ny fitiavan-tanindrazana tombotsoa amin'ny firenena tombotsoa ny vahoaka zay ihany nanaovako fanampy ary izao hoe be ngeny tsao alefa be ngeny resaka alefa dia misy mino an'izany koa ve raha ny tena marina fa dia misy mono mivoyana izy mono zany zavatra zany zava-dehibe loatra ny fifampatokisana na le confiance matokia ianao juge président ny république zany Heri Rajaonarimampianina matokia ianao ary jereo le commandant-nao reo na ireo le député-nao reo zany fa tena tsy mivoana mihitsy amin'ny politique zay tsika mpampisoana Madagasikara ty fetra koa zany confiance dia momba le pacte de stabilité io tsy maintsy miainga aloha aminay tompon'andraikitra voalohany ny fifampatokisana mikasiky ny fanamborana ny Jean-Pierre moa izy teo igny la mafy le zalahy gendarme igny ndray aho zao afaka gnano raisirahay aminazy satria halako ny raha ohatran'io iaremena bilarisy vao sambisinao da ny zanak'olo asia ta isaky saina ohatran'io ary sy ny gouvernement ny nangiraka anazy ho isaky say io zanak'olo hoe fa magnamaloko an'le fitondram-panjakana io magnamaloko endrika an'le mpitondra hoe io ary le mpitondra fa magnano an'izao izy nagnano anazy sitrapony igny zanak'olo tsy magnino tsy magnino asinao courant olo firy lahy mitraika mandabodaboka anazy moa sy mety fa iaho zany sy mombokevitra amin'any zandriko teo hoe ravay ny gendarmerie zao na zao mbola mikasaka stabilité sika zao eto amin'ny firenena mba ahafahasika magnavitra nyty Madagasikara ty ombonana fa ile zalahy nagnano an'igny zany na nagnisakisaka anazy igny na nametraka courante aminazy igny tokony asina anaovana enquête ampanamborona avao koa da ny polisy manambotra anazy fa sy ny gendarme avao mba ahafany magnano enquête am'izay sy raika koro aminazy iny le matrax zay natsina dia tena hoe marary mihitsy ary tena marary zamena anisan'ireo valan-javaboary arovana izay dadasika tokoa satria mahatratra 5,9 kilometra tora-dro ahitan'ireo biby sy zava-mahiry tsy fahita firy maneran-tany ary anisan'ireo parka mbola viage tao anatin'ny telovolana nefa izao dia miova endrika tanteraka ity valan-javaboary ity satria dia lasa fitrandrahana vato saroby toy ny rugby ary na dia ny takela-by na ny plaky fanondrona toerana aza dia ataon'ireo mpitrandraka fanivanana raha ny fitantarana anaty maso raha vao fantatra fa misy kariera teto dia mirohatra miditra teto ireo mpitrandraka tonga avy eo ny miaramila nalefa ny tompony andraikitra ty amin'ny faritra ary araka ny fitantaran'ireo anaty maso ihany dia ireo miaramila ireo indray no mampiditra olona eto ary dia akany vola tao anatin'ny fahatongavan'ireo mpanao gazety teto dia tsy mahita miaramila na mpiambina intsony na dia avy amin'ny Madagasikara National Park ary dia nirongatra miditra teto indray ireo mpitrandraka ny volana be no misy ny bare amin'ity fifantsana ny kanina 17 ity ka iray vondrona amintsika i Angola, i Congo ary Afrique centrale. Nampimpony mpijerika tsy amikelabe mamasina iny fisarahana tsala ohatran'ohatra tampalakasiny grâce avy any Angola iny satria dia manala antsika ao anatin'ilay antsoina hoe spirale de la défaite idirana kosa any anatin'ny culture de la victoire.